dia faly-miaravantsika tsirairay avy-indray ary nahatratra nyity andro fahadimy ao anatin'ity fandaharana herinandro fiara-mivavaka ho an'ny vehivavy manao hoe mizotra ho amin'ny mandrakizay izay fotoana andraisantsika tsirairay avy fitahiana avy amin'Andriamanitra ity mizotra ho amin'ny mandrakizay amin'ity hariva ity isika dia hiaraka hijery lohateny anankiray manao hoe ny tantarako ny fahatsarany ny tantarako ny fahatsarany mialohan'ny hiarahantsika miroso ao anatin'izany loha hevitra izay toa mahafinaritra sady ny sofina nanana haino azy fotsiny izany ary te handeha hiaraka hivavaka ka hangataka ny fitarian'ny fanahy masina isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra felompisaorana anao indray izahay satria samy notahianao sy ny tantananao dia tonga amin'izao fotoana efa hifanomezana izao fotoana izay azonay antoka fa handraisanay fitahiana avy aminao ka hangatahanay ny fanahinao masina ary no hitarika anay hiresaka aminay ary ahazo hery izahay tsirairay avy misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka amen. Mizotra ho amin'ny mandrakizay arak'izay efa nilazaiko tamintsika dia androany isika dia hiara hijery loha hevitra manokana mihitsy manao hoe ny tantarako ny fahatsarany ny tantarako ny fahatsarany izao no voalaza ao amin'ny bokin'ny Romanina ny bokin'ny Romanina toko voalohany no andeha raha antsika mamaky avy hatrany ka ny andininy 440 sy 540 ka hatramin'ny 540 no iarahantsika mamaky an'izany. Romanina toko voalohany andininy 440 ka hatramin'ny 540 dia manao hoe amin'ny anaran'i Kristy. Hananany Grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa aho. Koa raha izao dia mazoto hitoro ny filazantsara aminareo izay any Roma koa fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisako. Tao anatin'izay 3 andro ny fanesy talohany izao fotoana irahantsika izao izay i Petera dia niresaka tamintsika ny amin'ireo singa 3 manan-danja eo amin'ny fiainan'ny kristianina izay tokony hoe hiainany amin'izao andro farany indrindra amin'ny fiomanana ho amin'ny mandrakizay izao ary androany indray dia i Paoly no hiresaka amintsika amin'ny adidy anankiray ihany koa izay tokony hoe efaitsika kristianina amin'ny fanarahana ny Kristy indrindra raha mizotra ho amin'ny mandrakizay isika ary raha ohatra ka niaraka nandalina sahady an'ilay toko sy andininy vakiana teo isika dia isika tsirairay avy dia nantsoina amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika hoe vantany voananaiky an'i Jesosy Kristy isika dia efa nanomana antsika ho amin'ny fiainana masina sy mijoro vavolombelona amin'ny hafa Andriamanitra ilay raintsika ka arak'izany raha ohatra izany ianao ka manana toe-javatra anankiray hoe niverina amin'ny laoniny eo amin'ny fiainanao na manana hoe fiovampo manokana nisy teo amin'ny fiainanao dia izao nametrahan'i Kristy andraikitra ianao mba hizaran'izany amin'ny hafa. I Paoly rehefa jerentsika ity Romanina toko voalohany andininy 440 ka hatramin'ny 540 ity dia ohatra anankiray ary ohatra lehibe ho antsika ny amin'izany fizarana ny fanandramana ny amin'izany hoe fijoroana vavolombelona amin'ny mahazanak'Andriamanitra izany. Misy toetra 3 ambaran'i Paoly ihany koa ao anatin'io toko sy andininy io ary toetra 3 izay azontsika alaina tahaka mba hiainantsika ihany koa an'izany hoe ny tantarantsika dia hanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra izany. Rehefa nojerentsika tsara ilay toko sy andininy teo dia nanomboka taminy hoe hananany trosa aho. Rehefa avy eo dia niresaka izy fa mazoto hitoro ny filazantsara ary tsy menatra ny filazantsara. Raha jerentsika tsara ilay hoe hananana trosa dia raha jerena moa izany ny dikateny frantsay amin'ity Romanina toko voalohany andininy 440 ity dia ny voalaza ao dia hoe je me dois izany hoe tsy maintsy ary rehefa miresaka izy ny amin'ilay hoe izaho mazoto hitory dia hoe j'ai un vif désir izany hoe maniry mafy aho. Dia rehefa avy eo moa dia miresaka Paoly fa tsy menatra
ny filazantsara isika zasenao zany andeha ihany ko mba ho tahaka ny paoly ihany koa isika dia sahany eo ny tantaratsika anehoana ny fahatsaran'andriamanitra ary andeha ho raisitsika tsirairay avy izay toetra anankitelo tao amin'ny paoly rehefa nijoro vavolombelona izay izy dia ny voalohan'ilay hoe tsy maintsy mety hoe sarotra be ho an'ny sofintsika ny mandray hoe tsy maintsy hijoro vavolombelona ny resaka hizara fanandramana ny resaka aneo ny fahatsaran'andriamanitra amin'ny fiainantsika ny resaka dia hoe tsy maintsy indraindray tokoa dia ohatry ny heverintsika fa hoe safidy ny fanaovana ny asan'andriamanitra indraindray eritreretintsika fa safidy ny asa fitoriana ny filazantsara na ny fizarana ny filazantsaran'andriamanitra fa ho an'ny paoly dia adidy zany ary rehefa jerentsika tsara ilay toko sy andiny dia nalaina amin'ny heviny hoe ananana trosa zany hoe tsy maintsy manefa trosa dia zasenao andeha ihany koa isika mba anana n'izany toetsaina izany hoe za ihany koa ananana trosa i paoly tsy hoe nananany olona tamin'izany fotoana izany vola trosa na zavatra trosa ara-baky teny marina fa izy kosa nankininy jesosy taminy ny fitoriana ny filazantsara dia tsy izy zany no manana trosa fa aikay amin'ny kristy no manana trosa izy ka satria paoly moa notendrena ho apôstôly ny jentilisa dia nanatrosa manokana tamin'ny grika sy ny firenena hafa izy amin'ireo endry sy tsy endry dia zasenao ihany koa nefa amin'izao vanim-potoana misy atsika izao amin'izao vanim-potoana efa mamaivay ny fotoana farany izao amin'izao isika mizotra ho amin'ny mandrakizay izao dia zasenao ihany koa ananan'ireo mpiarabelona amintsika trosa dia trosa ny fitoriana ny filazantsara trosa ny fizarana ny fahatsaran'andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika ny mampalahelo dia indro fa to efa adino zany ankehitriny indro fa ny fiangonana ohatrany tsy matsiaro an'izany intsony dia indraindray heverina fahazavatra tsy dia voatery atao zany kanefa trosa ary trosa tsy maintsy efaina ny soratra masina moa dia miresaka amintsika mihitsiny fa adidy ary tokony ho vonina mandrak'arivany amin'izany mihitsy isika andeha ny jerentsika izay lazainy timoty faharoa toko fahaefatra dia ny andiny ny faharoa hoe ahoana ny lazainy izany teny izany amintsika timoty faharoa toko fahaefatra andiny ny faharoa dia hoe mitoriany teny mazoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandresy lahatra mampirisy mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ao amin'ny petera voalohany toko fahatelo teny andiny fa 5:10 sy ny 6:10 ihany koa petera voalohany toko fahatelo andiny fa 5:10 sy 6:10 dia resahan'ny apôstôly petera amintsika mihitsy ny fa aoka isika ho vonina mandrakariva aoka isika ho vonina mandrakariva amaly izay manontany antsika petera voalohany toko fahatelo andiny fa 5:10 sy 6:10 dia miresaka manao hoe manamasina ny kristy ho tompo amponareo ary aoko ho vonina mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony ny fanantenana ao anatinareo dia misy toyany hoe amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana ka ho azy soanao zany ny fijoroana vavolombelona no zava-dehibe amin'ny fiainana maha-kristianina ka miantso atsika ananan'izao tontolo izao trosa isika andeha ny tantaram-piainantsika mba ho fanehoana ny fahatsaran'andriamanitra andeha hijoro vavolombelona andeha hizara ny filazantsaran'andriamanitra amin'ireo manodidina amin'ny fiarahamonina amin'izay misy atsika isika tsirairay avy misy vehivavy mpanoratra kristiana anankiray antsoina hoe Ellen White nanoratra boky manao hoe ilay fitiavana mandresy dia misy an'izao fanambarana izao izay tiako zaraina aminao nosoratany izany vehivavy kristiana mpanompon'andriamanitra izany hoe ny fanambarantsika ny toetra ny kristy matoky no fitaovana ny fidiny lanitra mba hanehoana ny kristy amin'izao tontolo izao ka tokony eketsika ny fahasoavany arak'izay nampahafantarana izany tamin'ny alalan'ny olona masina fahiny fa zao izy vokany be indrindra dia ny fanambarana ny fanandramana nataon'ny tenantsika manokana izany ka vavolombelona ho an'andriamanitra isika rehefa maneho eo amin'ny tenantsika ny asan'ny hery avy amin'andriamanitra dia zao samy manana fiainana miavaka amin'ny hafa rehetra ary fanandramana samy hafa indrindra ny tsirairay avy amintsika
ka tian'andriamanitra isika hiakatra ho any aminy, tian'andriamanitra ihany koa ny fideransika hiakatra any aminy, dia arak'izay mahizy atsika dia andao ny filazana ny fanekena an'ireny fiderana ny fitahian'andriamanitra ny fahatsarany teo amin'ny fiainantsika ireny dia ho asandratsika mba ho voninahitry ny fahasoavany ary hiasa ho famonjena ny hafa. Ananan'izao tontolo izao trosa isika ho antsika vehivavy indrindraindrindra mampalahelo fa indraindray isika dia tsy mba mahasahy tsy mba maharisika hizara ny fitiavan'andriamanitra antsika. Isika vehivavy dia voalaza fa be resaka ary isika vehivavy amin'ny toe-javatra rehetra dia mahita lazaina tampoka sy mahita resahana foana. Ny mampalahelo anefa dia izao be resaka sika fa mangina koa sika rehefa hiresaka ny amin'ny fitiavana sy ny fahamorampon'andriamanitra. Fa manomboka amin'ity hariva ity andeha samy hiova hevitra, andeha samy anaiky fa hananan'izao tontolo izao trosa isika ary anehoan'andriamanitra ny fitiavana isan'andro isika dia mba hizaran'izany, mba haneho amin'ny hafa ny fahatsaran'andriamanitra, mba hijoro vavolombelona, hizara ny fanandramantsika miaraka amin'andriamanitra amin'ireo mpiara-belona amintsika. Raha ho an'ny Paoly dia tsy maintsy satria hananana trosa, tsy maintsy manefa ny trosa ho izy. Rehefa avy eo dia niresaka izy fa maniry mafy hitory. Raha izao izy dia mazoto hitory ary amin'ny teny frantsay araka ilay teneniko taminao dia hoy izy hoe j'ai un vif désir, dodona mafy mihitsy efa tsy androko mihitsy, tena maika hizaran'izany fitiavan'andriamanitra teo amin'ny fiainako izany. Dia izaho sainao ihany koa tian'andriamanitra isika ary tian'andriamanitra isika ary anehoan'andriamanitra ny fitiavany sy ny fahatsarany isan'andro isika dia andao ihany koa mba ho dodona hizaran'izany amin'ny hafa satria izany no nanirahan'andriamanitra antsika ary trosatsika amin'ny Kristy izany, trosatsika ihany koa amin'ireo mpiara-belona amintsika izany. Ny rehetra mantsy amin'izao fiainana izao dia mila mandre ny tantaran'ny fiovam-po, mila mandre sy mahafantatra ny fiovam-piainantsika. Nisy tsy nety ny fiainantsika taloha dia nivavaka isika, novainy Kristy isika, andeha zaraina amin'ny fiarahamonina izany. Nanana olana sy nisedra zavatra sarotra isika dia niditra an-tsehatr'Andriamanitra ary indro fa nisy fahagagana ny fiainantsika, andeha zaraina amin'ny mpiara-belona amintsika izany. Ary tsy izany ihany fa velonaina isika isan'andro isan'andro, men'Andriamanitra tombontsoa isika isan'andro isan'andro, mbola hifoka rivotra madio ary hiaina amin'ny masoandro misy hafanana, misy ny hatsaran'Andriamanitra rehetra dia andeha tsy fikirina na hafenina na hampirima fotsiny fahazaraina ary andeha haniry mafy hododona mba hanana ny faniriana lalina hizaran'izany fahatsaran'Andriamanitra izany amin'ny hafa satria izany no endrasan'i Kristy, izany no andrandrahan'Andriamanitra amintsika satria mbola miaina anaty aizina sy ny tsy fahalalana izao tontolo izay misy atsika izao. Rehefa jerentsika tsara anie dia mbola manompo Andriamanitra sandoka ny vahoaka ankehitriny ka anjarantsika ny hoe hizara sy hampafantatra ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ireny mpiara-belona antsika ireny. Manana trosa mbola tsy voaloha isika ry hava malala, manana trosa amin'ireo mpiara-belona amintsika ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tokony ho zaraina isika ry hava malala. Dia andeha efaina ny trosa, andeha azoto, andeha hododona, andeha ireny mba ho maika hafa trosa fa tsy mibaby trosa mandrakariva fa mbola hananan'izao tontolo izao trosa isika dia andeha hizara ny filazantsara, andeha ny tantarantsika mba ho ny fahatsaran'Andriamanitra hitan'ny olona amin'ny fotoana rehetra. Fahatelo farany rehefa niresaka Paoly fa hananana trosa izy ary maniry mafy efa dodona hizara ny fahatsaran'Andriamanitra izy dia hoy izy mihitsy hoe tsy menatra ny filazantsara. Zasanao ihany koa afaka miteny amin'ny preariana fa tsy mahamenatra ny filazantsara, tsy mahamenatra ny fahatsaran'i Kristy, tsy mahamenatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'seho amin'ny fiainantsika dia andeha mba tsy ho menatra ny filazantsara ihany koa isika fa mba hizara amin'ny hafanampo, hizara amin'ny faharisihana sy amin'ny fododina sy maika mba hanavotra, mba hitondra hery, hitondra famonjena ho an'ny hafa, mba efa nitrosantsika ihany koa ka mahery ny filazantsara ny Kristy ary mamonjy, afaka manova fiainana, afaka manova olona, afaka manova ny fiarahamonina misy atsika ny filazantsara ny Kristy dia andeha isika hizara, tsy ho menatra fa hizara ny fitiavan'i Kristy.
isika tsy afaka manova olona isika tsy afaka manova ny fiainan'olona fa zao kosa ny anjarantsika dia ny mizara ny filazantsara dia izay ihany dia amin'ity hariva ity andeha hanapa-kevitra isika fa raha nanana trosa isika dia haniry mafy ny zara dia izara tsy homenatra dia ny anjarantsika ny mizara dia Andriamanitra no manao ny toyany ao anatin'izany fa isika midiantsika mankany an-danitra dia andray ny fahamarirana isan'andro isan'andro ary tsy homenatra fa izaran'izany andray an'izany ho adidy tsy maintsy efaina trosa tsy maintsy aloha adidy izay mahadodina antsika ny izarana azy amin'ny manodidina antsika dia andeha izany tokoa no ataontsika isan'andro fa manoloana an'izany mantsy rehefa tapa-kevitra isika rehefa vonina isika rehefa dodina isika rehefa mijoro fa tsy mba menatra isika dia manana fomba ary manana namana atolotra antsika Andriamanitra anatanterahana an'izany dia tsy inona fa ny fanahiny masina tsy irery ane isika amin'ny fanatanterahana ny fijoroana vavolombelona izay asaina ataontsika tsy irery ane isika amin'ny fizarana ny fanandramana sy ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa Andriamanitra no efa manomana ny fanahiny masina mba hiara-talana amintsika misy mpampianatra mpandalina soratra masina mpanompon'Andriamanitra ihany koa anankiray antsoina hoe Mark Finlay milaza n'izao teny izao hoe mpanelanelana avy amin'Andriamanitra isika eo amin'ny drafitry ny famonjena mba hanatratra ireo very miaraka amin'ny voninahitry ny filazantsara ka nitendren'Andriamanitra zasenao amitan'izany iraka izany andeha tsy homenatra fa ny fanahiny masina nefa homeny andeha hododina izara fa trosa anana ny kristiantsika izany dia ny fanahy masina nefa no efa iran'Andriamanitra hanampy antsika mba hahefantsika an'izany dia tsy hisalasala isika tsy hiambaamba tsy hanafina ny fitiavan'i Kristy sy ny fahatsarany fa ny fiainantsika ny tantarantsika ny fiovanana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia hanehoantsika ny fahatsaran'Andriamanitra ary amin'izay fotoana izay ny tantarako dia ny fahatsarany ny tantaranao dia ny fahatsarany dia tsy inona fa ny fahatsaran'Andriamanitra izany ka no ny herin'ny fanahy masina ary eo ambany fitarihan'ny fanahy masina dia hijoro vavolombelona isika manomboka izao ny fiainantsika isan'andro dia ho fijoroana vavolombelona ny fahatsarana ny filazantsarany Kristy manomboka izao ka averiko hoe ny any andraikitra takiny Kristy antsika dia ny zara ny tantara ny fanandramantsika niaraka tamin'Andriamanitra avelao hita n'izao tontolo izao ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao avelao hita n'izao tontolo izao ny nanovan'Andriamanitra ny fiainanao avelao tsapa n'izao tontolo izao fa misy fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fiainanao fa rehefa mijoro vavolombelona ianao dia ho maro ny fo ho voatohina ary maro ny hiaraka vonina hiaraka ifampitantana ho any amin'ny mandrakizay ka raha hizotra ho any amin'ny mandrakizay isika dia tsy andererina ho ty teny fa hiaraka amin'ny maro ka avy amin'ny fitozontsika mivavaka sy ny fijoroantsika ho vavolombelona amin'ny hafa dia ho azon'Andriamanitra atao somatsara amin'izay fotoana izay ny hampahita fiovana eo amin'ny tokantranontsika ny hampahita fiovana eo amin'ny fiarahamonitsika ny hampahita fiovana eny ao amin'ny fiangonantsika ary dia hiaraka hafana hizotra ho any amin'ny mandrakizay isika misy fanontaniana kely mba tiako saintsaininao ry namako hoe hono aho mba efa firy re izay ireo nandre ny filazantsara avy taminao hoe aza misalasala fa fo maro no voatohana raha mizara ny filazantsarany Kristy ianao ary hono mba efa nandalo tao amin'ny sainao ve mba efa nieritreretinao ve hoe mety manahoana ny fihetseham-pon'Andriamanitra rehefa mahita ny tsy firay anao izy manoloana olona izay indro fa tokony hizaranao ny fitiavan'Andriamanitra efa nisaintsaininao ve ankehitriny andeha iraraha ny hafa isika fa hanana n'izao tontolo izao trosa hododina hizara ny filazantsara ary tsy homenatra ny amin'ny filazantsarany Kristy ka tsy hihafahafa intsonina hisalasala fa hizara ny fahatsarany Kristy eo amin'ny tantaram-piainantsika ny tantarako ny fahatsarany fa ny riko lalina ny tantaranao ihany koa dia ny fahatsaran'Andriamanitra no mameno an'izany ary izany indrindra ny vavaka andeha hoentintsika amin'ity hariva ity dia zasainao tsy hisy homenatra ny filazantsara zasainao tsy hisy anaiky ho mitambaby
trosa intsony fa hododina nefa nitrosantsika dia hizara ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona amintsika ka sady ahavonjy ny tenantsika amin'ny fiarahana amin'ny Kristy isika no hamonjy ny hafa. Sitrakao ve izany? Mba fanirianao ve ny hoe ny tantaranao dia ny fahatsaran'Andriamanitra izany? Raha sitrakao izany dia andao hiaraka hivavaka isika. Maninona moa amin'ny toerana izay misy anao raha azonao atao ny mitsangana dia mitsangana mihitsy. Andeha hitsangana dia ary hivavaka amin'Andriamanitra ka hanolotra ny tenantsika aminy ary hangataka amin'ny hery, fahasahiana ary finoana mba tsy homenatra ny filazantsara isika. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay. Tsy navelanao izahay ho variana, tsy navelanao izahay hanadino ny fahatsaranao amin'ny fiainanay, ary tsy navelanao koa izahay ho feno trosa fa naverina ao aminay indray tamin'ity hariva ity fa tokony hizara ny fahatsaranao izahay. Andriamanitra, manapa-kevitra izahay mba ho vavolombelonao mandendeha, mba ho fizarana ny fahazavanao mandendeha, mba ho fizarana ny filazantsara ny fiainanay manontolo. Ka ampio ary izahay, fenoy ny finoana aty anatinay, ampitomboy ny finoana aty anatinay, ary omeo fahasahiana izahay tsisy homenatra ny filazantsara. Misaotra ray masino ary ny fanahinao masina tokoa no aza sarahana fa mba hitarika anay tsirairay avy. Mamangira eo ny ankonana tsirairay avy ary jereo izay mahasoa ka omeo ny zanakao ahafahany manompo anao. Misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy no hanaovanay ny vavaka. Amen. Dia maniry indrindra hoe tsisy homenatra ny filazantsara sasinao. Anao fanandramana vaovao manomboka izao fa ny tantarantsika dia ny fahatsaran'Andriamanitra. Manome fotoananao amin'ny raha-pitso indray amin'ny loha hevitra manokana mihitsy indray dia zasenao hiomana sy hivonina isan'andro fa hizotra ho amin'ny mandrakizay. Samy ary tahian'Andriamanitra mandra-pioana indray.